Mitondra trano ny teny fiarabana ho anao izay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Tafiditry ny politika tanteraka amin'izao fotoana izao ny tontolo ny finoana. Ny raha rehetra nahita ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ka nahafahan'ny fanjakana nanome tsy fampandoavana aba-tseranana ho an'ny fiangonana katolika mahakasika indrindra ireo fitaovana ampiasaina mandritra ny fianamben'ny tanora izay ho tanterahana any Antsirabe izay fahafolo izy io ary fatao isan-taona eto Madagasikara. Samy niandry ny ho avoakan'izany hoe kit na ireo karazana fitaovana ho ampiasain'ireo tanora hiatrika izany fiaonam-be izany rehetra. Kinanjo rehefa nivoaka ny vaovao, nivoaka ny sary amin'ireo kitapo, gourda sy ireo fitaovana kely samihafa dia miloko ny volomboasary ny orange izany. Izy moa tsy malala fa loko ho an'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana, ny TGV sy ny Irmara, isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, izany loko volomboasary izany ary nampiasaina nanomboka tamin'ny taona 2012. Dia tafiditra izany adevitra izany ary samy milaza ny amin'ny hoe misy amin'ireo paroasy ho ny lahatsoratra an-gazety no miteraka sy mametraka ny ahian'ny adevitra ny amin'izay handraisan'izy ireo ity kit ity. Midika inona ny tsy maintsy nandokona an'izany volomboasary, tsisy loko hafa ve afaka nametrahana izany kit izany ary tsy maintsy ho niditra tsehatra tamin'izany ve ny fitondram-panjakana ka nanome ny fanafoanana aba-tseranana ho an'ireo fitaovana ampiasaina ireo. Ny gazety ihany no nilaza fa miteraka tsy vidi-vikevitra eo amin'ny samy tanora izany ary misy ny efa manafoana ny fandehanana ny Antsirabe noho izay tsy faneken'izy ireo ity kit GMZ ity. Misy kosa nefa ny handray izany saingy ametraka fehipetra ny amin'izay mety ho fidiran'ny fanjakana na fitsabahan'ny fanjakana lalina dia lalina amin'izao raharaha izao. Dia manaitra ny rehetra ny amin'ny hoe inona ny ambaran'ireo tompon'andraikitra lehibe eo anivon'ny fiangonana katolika manoloana izany. Tsy hivitsika etona fa ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa andalana fahatelo ao amin'ny lalam-pandrenana dia mametraka ny fisarahana andraikitra mazava tsara eo amin'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana. Ambaran'ny ao anatin'izany lalam-pandrenana izany ny endriky ny laïcité de l'État ary ny tsy hitsabahan'ny fanjakana mba tsy hananana fitanlana sy hanaovana fitaovana politika ny fiangonana. Ankoatr'izay, mbola mipetraka ao anatin'ilay hoe tsy fiandanian'ny fanjakana amin'ny lafin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny adevitra amin'izao zany malaza izao. Loko volomboasary resahantsika teo fa nagaga ihany koa ohatra tamin'ny faran'ny herinandro nahitana fa nolokoina ho loko volomboasary ny lapan'ny fitsarana tany Sainte Marie. Ary tsy miafina ambadiky ny adevitra fa mitondra ny akanjo sy ny fitafiana ho an'izany loko volomboasary izany ny filoham-pirenena ary ny resaka izany manokana nandritra ny fitsidiana nataony tany Sainte Marie ary nampijoro olona izay nanao akanjo volomboasary sy izay mety ho fitafiana mampiseho an'izany loko orange izany. Manindana daholo izany no misy ankehitriny tsy miseho. Dia azony rehetra antoka fa efa manomboly fifidianana ny fitondram-panjakana ary efa nangaladina nomboka tamin'ny taona 2012. Ka tsy mahay mipetraka ao anatin'izay fangalaran-dia izay fa izay fomba rehetra ahafahana mikotokoto vahoaka na any am-piangonana na amina fitokanana asam-panjakana samihafa na amin'ny tsy tokony io fironana amina antoko politika na vondrona politika araka ny ambaran'ny lalam-pandrenana. 520 dia ataon'ny fitondram-panjakana avokoa satria izy ny fahefana, azy ny fahefana ary tsy hoe ilay fanjakana ny fahefana fa izy mpitatana voalohany no atao hoe fanjakana. Izany no antony mahatonga sy anairantsika ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra izay miandraikitra ny lalam-pandrenana. Ireo mpiadidy ara-politika any amin'ny sehatra rehetrarehetra ka sahandon-databatra hiteniny amin'ny zavatra tsy mety ataon'izao fanjakana izao. Satria tahaka ny efa miroso makany amin'ny fampelezan-kevitra ny asa ataon'ny fanjakana ka tsy asa makany amin'ny fampandrosom-bahoaka intsony sy mitsinjo izay ahafahana manarina ny fahoriam-bahoaka ao anatin'izao krizy ara-tsosialy ara-ekônomika ara-politika izao fa efa manodidina ny fiatrehana ny fifidianana 2024 ka efa campagne permanente na fampelezan-kevitra maharitra nandritra ny fotoana ny tantana ny firenena tamin'ny 2022 no ataon'ny fitondram-panjakana.
na zavatra tsy tokony hijoroan'ny filoham-pirenena aza dia hijoroany. Tranom-panjakana tsy tokony lokona amin'ny loko volomboasary na orange dia lokona amin'izany. Kity tokony ho zaraina makany amina fiangonana zay tsy tokony hisiana fiandaniana mampiseho fironana amina loko na antoko politika iray TGV orange dia atao izany avokoa. Tsy mahatoky tena ary mieritreritra fa mbola hifikitra amin'izany toeran'izany fitondram-panjakana ka hanerin'izy ireo dia mangala 5,000 fotoana satria mahafantatra ity fitondram-panjakana ity fa efa nalohan'ny vahoaka ary tsy akafizin'ny malagasy intsony ary betsaka ny efa miteny fa hametraka ny famaizana ara-pifidianana amin'ny fifidianana ho avy amin'ny 13 izany koa ve ny antony mahatonga an'ireo solomavam-bahoaka izay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo orange na TGV efa mikitika sy manolo ary mametraka filoham-pokotany zay mifanohatra tanteraka amin'ny lalàna sy ny didim-panjakana tamin'ny taona 2020 ny amin'ny fametrahana izany. Azony rehetra tsaina zany fa efa any anatin'ny fampilezan-kevitra ny alalan-tsain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka na ny filazana fa hanafatra fiaramanidina manokana ho an'ny Sainte Marie, ny filazana fa hanamboatra gymnase mahazaka olona 7,000, ny filazana fa hitondra sy hampiditra bus 500 ka hatramin'ny 1,000 isa eto Antananarivo renivohitra, hatramin'ny alalan'ireo orinasa mahakasika indrindra ny tontolon'ny lamba dia efa endriky ny fampilezan-kevitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary na mamato tena ihany ny fitondram-panjakana satria ny eo tsy ho vita ny eo tovonana amina fampanantenana vaovao. Amin'izay trangan-javatra rehetra izany ny tokony hilana ary ametrahana foto-kevi-dehibe maika faran'izay maika amin'ny fikaonan-doham-pirenena na concertation nationale mba hanitsiana ny tontolo ara-pifidianana eto Madagasikara, ny amin'ny pré-campagne, ny amin'ny plafonnement an'ireo vola ho ampiasaina mandritra amin'ny fampilezan-kevitra izany sy ireo amin'ny ambara tonga an-dalàna samihafa ao anatin'ny code électoral izay mila ahitsy faran'izay maika hiatrehana fifidianana madio mangarahara ary zay azony rehetra antoka. Fa anatin'izany ihany koa ny fampiasana mitovy ny hainao manjery mpanjakana sy ny fahafahana mamory sy miteny ho an'ny rehetra ka tsy misy ny amin'ny hoe antoko iray hiaran'ny pression na fampitahorana amin'ny alalan'ny lalàna samihafa fa misy nefa antoko miara-dia amin'ny fanjakana ary andaniny fanjakana vola dia mandeha manao izay tiany atao, tsy mirindra sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy tokony ho izy izany ka tokony ho tapahana, tokony ho tsekin'ny rehetra. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.